Miarahaba antsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any. Tongasondra eto amin'ny kanto ifo. Ity amboalohany aloha, alohan'ny anomboantsika ny resadresaka eto dia manolotra ny fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny tomboky vavy Ninidon'ia tamin'izao fahalasany izao. Resaka ho resahako eto zavatra anaky roa telo. Manodidina ny raharaha ao Madagasikara, manodidina ihany koa amin'ilay resaka spirituel fidirana any amin'ilay air de verseau. Nanokatra fikambanana ny zanaky Atsimo Atsinanana. Ho an'izay mahafantatra ny tenako maloha dia mahafantatra hoe avy aiza ny fiaviako. Avy any Vangaindrano ny tena fiaviako, zanaka Atsimo Atsinanana. Raha nanaraka ny raharaha na ny asa nataony zanaky Gasikara, association zanaky Gasikara tamin'ny 2020-2021 dia mahafantatra tsara hoe iza za dia inona daholo ny zavatra vitan'io association sy vitan'ny tenako. Ary inona ny nahatonga anay avy amin'iny Atsimo Atsinanana iny nanangana fikambanana izay mitondra ny anarana hoe BAM. BAM, c'est une association respectant le fizivana. Atao fizivana zany dia tsy mahazo manao ratsy amin'ny Betsileo ny Adesaka. Ny Adesaka koa tsy mahazo manao ratsy amin'ny Betsileo. Sahala amin'izay koa ny Makoa tsy mahazo manao ratsy amin'ny Adesaka. Zany hoe fizivana mandeha tany amin'ny Tandroy. Ny antony nanaovana an'io dia mahatsapa zahay fa efa simba ny fihavanana izay simany ny fiarahamonina malagasy. Ka efa nitsangana zany ny mpiavy Tandroy, ny foko Tandroy, nitsangana ny foko Makoa, ary nitsangana ny foko Atanosy, Betsileo, sy ny sisa sady ny hoe nanarina hoe BAM. Ny B voalohany zany Betsileo, ny A voalohany Tandroy, marakaraka an'izay Adesaka, marakaraka an'izay Atanosy, ny M Makoa. Dia androany indray zany dia niditra ny Atemoro izay mpiziva amin'ny Adesaka. Fikambanana io zany dia fikambanana ara-drazana. Rehefa miditra anatiny zany tsy mahazo mifamitaka, tsy mahazo mifanao ratsy. Zavatra roa ny tiako resahana. Madagasikara aty dia iombonana. Nahatonga ny BAM mitsangana hamerina ny hasiny fiarahamonina mba hifanaja, hifankatahotra ary hifanao soa. Tsy dia ilaina loatra raha matahora amin'ny gendarme sy ny polisy ny maramila, fa amin'ny alalan'ny fiarahamonina fotsiny dia efa ahafahana mamaha an'ilay olana. Satria zany président national ny Sud-Est, zany président national ny BAM. Izay zavatra ataoko zany any amin'ny Sud-Est dia manampina ny BAM, manome valeur, manome honneur. Ny BAM dia fikambanan'ireo foko any Atsimo, any Atsimo Atsinanana sy fikambanan'ireo mpiziva. Natsanganay io fikambanana io satria maro loatra ny zavatra tsy mety ao Madagasikara. Maro loatra ny tsy maty manota, maro loatra ny impunité izay mianjady amin'ny vahoaka. Ohatra ny atao fitadiavana toerana, fangatana tsodrandro ny any amin'ireny ampanjaka reny. Rehefa andeha hilatsaka ny olona anankiray, na misy zavatra tiany atao, na zany député, na zany olona hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, dia midina any amin'iny toerana iny, toraka izany ihany koa ny any avaratra. Midina any amin'ireny toerana ireny dia manantona ireo ampanjaka, dia mangataka tsodrandro, manome vidiana ireo ampanjaka, omena valopina 500 000 francs FMG na vola ray hetsy, na omena 1 million na vola 2 hetsy. Azo ny tsodrandro, lamosina ny mitodika amin'ireny olona ireny. Ity fahalasany ny adonia ity tokony ho rando kely iray hameno ny vera. Efa ela izy ny taraina, narary, tsy jerena. Ela izy ny nangataka, itsabotena, tsy jerena. Fitakina nataon'ilay olona dia fitakina ny amin'ny fangalarany ireo vahiny, ny tany, dia avy amin'ny alalan'izay ve ny anasaziana ilay olona, tsy navototra na dia nitaraina hoe marary. Ity zavatra ity tokony itsangana ny gasy ray manontolo. Zay no averiko foana hoe solidarité. Solidarité, ka mba hitanareo zavatra nanjo tao amin'ny fitsanganan'ireo Grand Sud-Est ireo. Tsy manaiky
ity zavatra tiany ireo olona ady. C'est une guerre. Tsy anao guerre anao ka anafosafo. Marche pacifique. Visaka fotsiny anao marche pacifique. Ny olona etsy andaniny, etsy alohanao, mitazona fitaovam-piadiana, mampiasa gros bras. Anao nefa nafisafon'izay olona iady aminao zay. Tsy mitovy. Gadraina. Gros bras. Izay ampiasain'izy ireo atao sous forme. Samborina fotsiny dia avoaka rehefa avy eo. Samborina nefa ny olona mitaky. Mahazo lamandy. Olona tsy nanao ninina makasary. Samborina. Midina olo ny baiko avy any ambony dia tsy maintsy miditra ponja. Solidarité. Eto sika. Tsy ny Grand Sud-Est intsony tokony hitsangana. Tsy ny fikambana ny avy any avaratra intsony tokony hitsangana. Fa ny rehetra. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Guerre spirituelle tsy zavatra ty satria fanahy no ampiasain'izy ireo ao miady. Inona ny antony? Mahatonga ny 13 mai. Tsy azo idirana satria altara. Ao ny altara. Nandevidevenana ny zavatra nadevenana. Raha vo hitsaky nireo mpanohitra io dia tapotra treo. Ota. Zay ny antony voalohany. Ny teny ateto hoe tany amin'ny 2000 nisy fomba nataon'izy ireo tany amin'ny 1999 2000. Itazomany avy ao afovoantany ny fitondrana. Nilapidena tamin'ny tenenako an'izany. Aiza izy amin'izao fotoana izao? Iza ndray zao no mitondra? Na nandeha ny C10 mbola olona avy ao tompoko ny saika ho apetraka. Nanana groupe zay, groupena politicien. Rehefa niresako io zavatra io. Misy mahatsapa ny zavatra teneniko zay. Ndao tsika andeha anagana plateforme, ndao tsika andeha anagana fikambanana dia tao anatin'ny groupena politicien maromaro tenako. Nanolotra en candidat anankiray izy ireo dia isiteny. Vao hitako le siteny dia nisitaka ny alako le groupe ny teneniko hoe tsy izy io. Satria niresahana zany hoe mitady olo mba vaovao. Olona vaovao tsy misy fifandraisany amin'ireo elita. Zay no afaka nafatra hamoaka ny malagasy a Madagasikara anatin'izao fahoriana misy ao aseo zao. Guerre spirituelle. Veriko indray zay ny misy eo. Tenenina tamin'izay fotoana zay niala daholo ny namako. Ny sasany fa tsisy rehetra. Mpamadika ianao. Aleonao ve miantoka ny ao afovoantany. Toy izay miaraka aminay. Ity no hitanay hoe hanohitra any candidat graduel dia izy no fidina satria izy miaraka amin'ny zao sy zao dia aleo izy. Ka zany teny hoe tsy izy io. Tsy mbola io le olona navitra ny Madagasikara. Olona raiky tapo ihany reo ka tsy izy io. Raha mbola mifangaroaro ao anatin'ireo elita. Tsy izy. Nialako le izy tsy niresaka tamiko tsony. Zareo. Isy maromaro. Misy aza ny tenako mitsy no niteny tamin'ireo manao azy chroniqueur, facebooker. Hoe andao isika hiaraka. Ampitambatra ny heritsika. Fa raha miaraka sika ireo mety ampiova zavatra. Ny sasany tena atao amboletra ny fifidianana. Mbola misy ihany ny fierté. Premier tour de vita. Raha zany nareo tsisy fierté ananako. Franchement menatra raha zany tamin'ny toeranareo. Nandresany ny C10. Satria ambony kokoa ny tahan'olona nandeha tsy nifidy na ny vaty fotsy. Toy izay ianareo nandeha nifidy an'io candidat ireo. Ary le zavatra niteneniko hatrizay hatramin'izao mbola tanteraka foana. Teny aho hoe aza tokisana ireto candidat numéro ohatran'izao numéro ohatran'izao fa ny antony fisiany eo dia olona iray ihany no mamatsy volan'ireo. Ba ahatanteraka an'ity inona ny antony nanaovana forcé an'le hoe le 16 nanaovana ny fifidianana mbola resaka spirituel ihany io. Sisy angalana ny ray any ka 5 mbola 5 ans ihany zay ny tetehana hitondrana ny Madagasikara. Avoky anareo aiza moa le koveta anankidimy. Koveta anankidimy zany ane ka 5 ans hitondrany mieritreritra izy hitondra 5 taona eo. Iny koveta iny hitazomany amanareo ao anatin'ilay koveta anankidimy. 5 ans tino anasanao lamba.
tazominy ianao mpanasa lamba mandrakizay, tazominy ianao mpanasa lamba ao anatin'ny 5 taona hitondrany io, mandra-pivitany fitondrany ary ametrahany ny zanany anaraka azy io. Fotoana hitsanganan'ny malagasy zao. Asa manaiky ho zarazarana. Raha mbola ifampizarazara na ifampiteny aloha ataovy eo ianareo fa tsy rarahinay zany. Efa ny avy eo hitaraina ihany. Koa zao manaraha ny diany Grand Sud-Est. Okisika ifanantona. Okisika tsy anaiky. Hoe ny avy avaratra atao an'izao dia ny avy eo ao afovoany manao mitsangana tompoko. Isika rehetra no mila mitsangana. Tsangana isika rehetra. Foko rehetra mitsangana dia atao anatin'ny olona anankiray miverina ny hoe ho malagasy iray ihany. Fa tsy hisy tsony ilay foko. Foko ny atsy, foko ny aroa. Misy nosy ao Afrika izay tsy hazon'ireo vazaha reo Europeana. Nandefa pretra sy pasteur tany ireo anglisy sy frantsay. Fa maty ireo pretra reo rehefa tonga tao. Tsy fantatra hoe novonoina dia nalevina ve sa zareo milaza hoe nohan'ireo olona reo. Zay fomba fanaratsiana fanaovana sauvage ny foko anankiray izay tsy hazondry zareo zay hoe nohan'ny sauvage le olona tao le pasteur nalefa. Nandefa drone tany Elon Musk. Sy mbola drone nalefany nisomban'ireo olona reo. Tsy mbola tafiditra ao amin'io nosy anankiray io. Ny vazahatra amizao tsy mety mahafantatra zavatra mikasika an'io satria misy nosy efatra eto ambony tany eto zay anisan'ny olona mbola originel, anisan'ireo olona zay mifandray amin'ireo etre supérieur any anatin'ny atmosfera any, tsy hitatsika maso, anatin'ireo fanay ao anatin'ny atmosfera reo. Ireo olona reo etre originel ireo izay miaina ao anatin'ny natura, miaina manaja ny natura, mahafantatra ny zavatra ao anatin'ny natura, afaka mifandray amin'ireo etre supérieur reo ohatra ny taloha ho an'izy ireo le miresaka amin'ile zanahary. Ao Madagasikara misy ihany koa. Tsy ho teneniko le toerana. Fa efa tonga tany ny italiana sy ny australiana. Misy ihany koa frantsay tonga tamin'io toerana io. Misy toerana ao Madagasikara ao izay mbola misy an'ireo être vivant reo reo originel reo. Miaina ao anatin'ny ala izy reo. Misy hazo afaka hoanin'izy ireo, masoen'izy ireo dia tsisy mahita le olona fa ireo kosa no mahita. Efa nisy mpikaroka nandeha nijery azy ireo fa nifindra nisitaka toerana hafa izy ireo. Mitovy amin'izany ihany koa le île ty île zay nandefasan'ny Elon Musk ty drone fa saingy tsy tafiditra tao. Ao anatin'ny natura iainanao dia misy ny natura any ny air, ny anaty rano ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny afo ireo samy misy ny zanahariny daholo dia avy amin'izay no mahatonga an'ireo olona reo ho être supérieur. Avy amin'ny alalan'izay ihany koa mahatonga antsika miresaka an'le hoe manam-panahy sy ratsy fanahy, izany hoe fanahy mantsy no manipuler an'ireo zavatra rehetra reo eto ambonin'ny tany. Na za eto zao juste ty vatako ty juste ohatran'ny hoe karapasy fotsiny nindramin'ilay fanahy. Io fanahy io no tsaraina fa tsy tsika akory. Ho an'le olona miteny reny hoe rehefa maty anao mbola ho tsaraina. Ina moa ny tsarana anao? Rehefa maty anao dia maty dia simba. Tsisy zavatra azo raisina intsony aminao fa ny fanahinao no tsaraina. Ny fanahinao iny no mandeha misy processus itsarana azy mba hahafahany iny fanahinao iny ho être supérieur. Asa na azonareo ny tiako tenenina na tsy azonareo zany hoe ireo fanahy par deux. Misy lahy sy vavy izy io. Fa tsy misy fanahy anankiray hoe misy fanahy homosexuel na misy fanahy anina fa tsy maintsy lahy sy vavy izy io. Raha tsy lahy sy vavy dia tsy afaka manao ninina. Avy amin'ny alalan'izany mahatonga le fivavahana abrahamika tsy manisy lanjany ny vehivavy ao anatiny. Amin'ny anarany hoe ray sy ny fanahy. Amin'ny anarany hoe ray sy ny zanaka sy ny fanahy. Le zanaka amin'io tsy fantatra hoe topohitra avy aiza le zanaka. Fanahy aloha dia eo. Fa le zanaka avy aiza raha tsy misy ny vavy.
tany aloha raha mandinika tsika ho an'izay mba mahafantatra ny mikasika ny Egyptianina taloha, ny Egyptianina antika, Egypte antika, dia mahafantatra fa tsy maintsy par deux lahy sy vavy ny resan'izy ireo dia ny Isis sy ny Osiris. Ny teny ampiasain'ireo mpitondra reo, ny daty ampiasain'ireo mpitondra reo dia resaka énergie daholo. Ireo zavatra ampiasain'izy rehetrarehetra reo dia spirituel daholo. Fa tsy mandeha defa tany ary tsy atao fatany. Kamba ny zavatra rehetra izay niteneniko teo hatreto mbola tanteraka. Efa noresahako zany hoe tsy maintsy ho izy no tonga eo saingy tsy atapitra ny mandany. Efa noresahako zany tsy maintsy olona avy eo afovoan-tany no hitondra eo ao anatiny 50 taona. Efa noresahako zany ny candidat ihany dia ihany olona ray ihany. No mamatsy azy ireo misy 4 natao anatiny io C10 C11 io dia misy anisany izay natsaina ny tsikilo fotsiny olona iray ihany mpamatsy azy ireo. Izay noteneniko hatrizay dia mbola tanteraka hatreto ka anjarantsika no mieritreritra, anjarantsika no mandinika fa raha zao zavatra misy zao tsisy tsony zao na dia nandoalika aza mpihira oaoa nangataka amoahana any tompom-bavy ny donia tsy navoaka izy na nitaraina ary izy hoe tsy salama tsy navoaka izy. Misy ihany koa ny ao Betroka mpinamanamana izy ireo nisy an'le niresahany député anankiray iny tao amin'ny Real TV hoe ho avoaka ireo namatsika izay gadra politika fa rehefa namanareo dia avoaka gadra politika na dia nanao blanchiment d'argent na dia namono olona satria mpinamanareo fa ny olona manao fitakiana tokony havoaka zay tsy manana ny plasiny ao am-ponja na dia marara le olona tsy azo avoaka satria tsy namanareo. Zany ve mbola ho ekenareo malagasy? Mbola anaiky zavatra ohatran'izany ve malagasy? Tsy rariny intsony zao, tsy izy intsony zao. Fotoanany zao ny itsanganatsika, fotoanany zao ny foazanareo ampifanantona ny hery. Mila mifanantona, mila miaraka fa tsy manaiky ho sakasakanana, tsy manaiky ho zarazaraina. Natao hoe religion averiko indray dia relier les gens. Raha ohatra ka tena te hiditra anatin'le hoe fivavahana finoana tena izy, relier les gens. Ao anatiny ao daholo na ny musulman, na ny chrétien, na iza. Satria zanahary mitovy no antsona. Fa raha vao zanahary hafa, le contraire ria, normal be raha mifampisaratsaraka. Manjary lava loatra fa zay le izy dia mirary fiononana feno any avany tompoko vavy ny donia dia mangataka atsika rehetra malagasy mba hitsangana, ijoro, hiaraka, ifanometanana. Fa tsy anaiky ho sakatsakanana intsony. Tsy fotoana intsony zao ny isian'ny foko aty sy ny foko aroa fa gasy ray ihany. Miaraka daholo rehefa gasy rehetra. Na avy eo voatany na avy aiza na avy aiza. Fotoanany zao no andraisana ny fifonany foko anankiray izay natao hoe na nitsakitsaka na nimbazimba. Fotoanany kosa zao ny fampiresana ny antony anaovana an'ireny fandaharana mikasika ny ampanabaka, mikasika ny andrinam-poinimerina reny misy antony. Arao ny diany andrinam-poinimerina. Tsy natao taon'ny fahatany na kavady tamin'ireo faritany ireo satria mba hanatambarana ny malagasy iray manontolo na so dia hiseritreritra hoe mba hanamora ny kontrolevana an'ireo faritany ireo azalefa lavitra. Fa efa ny talohan'ireo efa ny zarazara i malagasy Madagasikara. Ka mba anaoarana an'izay no nahatonga ny andrinam-poinimerina nanambady iray nakambany anatin'ny tokantrano anankiray ireo vehivavy any amin'ny faritany ireo miaraka amin'ny veo avoatany mba nampilamindamina an'ilay tsy fifankazahoana. Ka zay dia misaotra antsika nanaraka hatramboloany ka hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka dia aza miala eto amin'ny Ako Info foana dia velomoto.